Izay namin fa nisokatra tamin'ny fomba ofisialy androany koa ny fivoriamben'ny firenena amin'ny teny frantsay makasika ny cybersécurité na ny assises francophones de la cybersécurité ihany koa no ahafantarantsika azy eto andrenivohitra no ana tanterahina izany mandritry ny roa andro ny agence universitaire de la francophone no mikarakara izany miaraka amin'ireo mpiara-miombonantoka marobe. Manorantany dia mety ho voakasika ny cybercriminalité avokoa ny mety ho tsotra avokoa rehefa mampiasa internet. Misy araka izany atikasa mandritry ny roa andro tanterahina eny amin'ny trano fandraisam-bahiny Colbert natao iresahana ny cybersécurité izay vahaolana manoloana izay. Ity atrikasa ity dia karakarainy agence universitaire de la francophonie miaraka amin'ny OIF sy Artec izay anisan'ireo etika tafiditra ao anaty fanandefa inandefo ireo firenena nampiasa ny teny frantsay. L'effacement de données, ici les couleurs, les armes de la petite chance, on parle de fait ici pas accessible. Miteny antanora firenena zanaty kotomamy tena nambara tao anatin'ny lahateny fanokafana fa maro laiko mitrangana cybercriminalité. Mety fomba isan'izany fanafikotsana ambolan'ny orinasa na afifanjakana na ireo izay manana fitrabola amina ivitoerana iray izay mety hitanakotiny foana satria ny cybercriminalité dia ahafahana mivoatra ireo teny miafina fiarovana na ny code de sécurité. Raha toka efa misy ny paikady fiarovana na système de défense apetraka ny fampondrana samihafa dia miandro ny antsoina hoe CIRT na computer incident response team kosa ny firenena malagasy.